Olana ny Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra eo amin'ny setry ny fampandrosoana. Tsy manana loharanom-bola ho ampiasaina ny rafitra kominaly eny fotony ka lasa tsy maharaka ny fampandehanan-draharaha ankoatr'ireo faritra efa misy mpanohana amin'ny alalan'ny fandaharana azy any ka lasa mitanila ny fampandrosoana iraisana. Satria ny Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra moa dia rafitra iray tsy azo idovirana izay iandraikitra sy hiaro ho an'ny tombontsoan'ny Tantsaha Mpamokatra ka mba ahafahana mivelatra bebe kokoa eo amin'izay asa fiarovana sy fanampiana ny Tantsaha Mpamokatra izay indrindra no nahatonga anay hiroso amin'izay mba hisy ny fifanampiana sy fanomezan-tanana amin'ireo mpitondra fanjakana ho anay mpikambana ao anatin'ny Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra. Samy manana ny seha-piariana manavanana azy ny mpikambana. Ny famokarana ronono izao ny ho any avy any mahitsy, ny salotrondro kosa ny avy ao melaka, ireo izay misetra amin'ny fanjonoana. Misedra olana ara-pitaovana izy ireo, ankoatra ny fiovaovan'ny toetr'andro izay tena fahavalon'ny famokarana, eo koa ny tsy fandriam-pahalemana. Dia ireo fitaovana madinidinika, fitaovana lehibe dia anisan'ny misakana. Eo ihany koa ny olany tsy fampindrana. Amin'izao fotoana izao dia tena tojo ao anatin'ny famainana izany ny sakafon'omby amin'izao ka lasa mihena ilay sakafo entina ambokisana an'ilay omby, dia mihena arak'izay koa ny vokatra ary mihena arak'izay koa zany ny vola miditra aminay Tantsaha Mpamokatra ronono. Ny vokatra tena misy, saingy kosa ny vilony raty ny vilony. Raha nandalondalo teto Antananarivo dia manontany an'ireo mpanjifa dia hoy zareo hoe roa alina ny vidin'ny fiasaly. Aminay ihany nefa zareo mivily première campagne 4,5 mivarotra roa alina ety. Zao zany izy mba hoe mahita vola zay satria mividy 4,000 reo dia zay fa milaza hoe mahita vola nefa mivarotra roa alina ety ohatriny frais. Korotana mare le tany melaky. Ireo rehetra ireo dia anisan'ny voakasika ao anatin'ny fanovandrafitra ho fanatsarana ny eo anivon'ny Tranoben'ny Tantsaha. Solo tena miparitra efatra no nandray anjara itoy any amin'ny Fatro Sava, Sofia, Boeny, Dianany, Atrikasa, aorian'io ny ipetrahany satatokana izay mirona amin'ny Arup, vinavinaina amin'ny volana Desambra izao kosa ny voan'ny diditsy volana mampikambana ekeny ho fanasoavam-bahoaka ny Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra.